Isan'ny commune Lasibatry ny fandalovan'ny Rivotoza Enao tato amin'ny district Ambatondrazaka ny commune Ambanivohitra Ambotsilazana. Tafakatra hatrany amin'ny 700 ny isan'ireo trabony izay voaterina findratoerana teto amin'ny EPP sy CEG Ambotsilazana ihany. Nandray ny andraiky ny avy ao anivon'ny fiadidinan'ny faritra Alotra Mangoro ka nitondra ny vonjirano vaky entina anamaivanana ny vesatry ireto trabona ireto ny zoma fahafolon'ny volana marsa lasa teo ka nanolotra vary fotsy 520 kilao sy lela vola 2 hetsy ariary. Ny ara-dalana tamin'ny lehiben'ny faritra ihany koa ny taleparitra ny fahasalamana Alotra Mangoro ka nanolotra lay sy kit d'accouchement ary fitsaboana maimaim-poana. Tena mbola betsaka zany ny fahavoazana anatin'ny faritra Alotra Mangoro ary any an-tanany ny fiterapatakana foibe indrindrandrindra hijery ny ety amin'ny faritra Alotra sy fa nahatra amin'ny tanivary velomina hita fa ny tany efa voaketsa za tokony antsanga daholo ka mba tokony hijerena manokana ny faritra ty Alotra ary any an-tanana koa ny zanaka perezana eny Antananarivo na manerina ny nosy mihitsy mba samy andraikitra mba hitondra ny sarambony tanana zany amonjena ny fianakaviana ny ponina aty amin'ity faritra Alotra Mangoro ity. Vokatry ny firotsahan'ny orana be loatra tamin'ny fandalovan'ny Rivotoza Enao ihany ho an'ny commune Ambanivohitra Ambatondrazaka, trano iray no nirodana tao amin'ny fokotanina Ambody Manga rivotra ny alin'ny alakamisy 7 volana marsa lasa teo ka ankizy 2 mianadahy 13 taona sy 12 taona no namon'ny ainy vokatry izany fiotsahan'ny trano izany. Tonga ny tsapalahelo ny fianakavian'izy mianadahy ireto ny lehiben'ny faritra Alotra Mangoro sy ny mpiara-miasa aminy ary teo ihany koa ny prefet Ambatondrazaka ka nanolotra lela vola 2 hetsy ariary izy ireo ho fanampiana sy ho fikarakarana ny razana. Nitondra fanentanana atrano moa ireto tompona ndraiky mpanjakana ato anatin'ny faritra Alotra Mangoro ireto mba ilan'ny ireo vahoaka ao anatin'ny faritra iva indrindra amin'izao fiakaran'ny rano izao.